dia misy andehan'olona zany mitonona ho mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ary maka vola amin'ireny sy mampitahotra mpivarotra indrindraindrindra manodidina ny Mahamasina iny Anosy Sainte Famille amin'ny alakamisy fanaovana an'izay dia ny zoma izy manodidina ny Analakely ity koa ny ataony sy Ambohijatovo ka manoloana izay toe-javatra mitranga izay amin'ny fampiasana ny anaran'ny commune dia manao izao fanambarana izao zany izay hoe tsy misy ny fakana vola ataon'ny commune urbaine Antananarivo akoatry ny abatsena mahazatra izay misy tike omena mpivarotra rehefa mandoa vola izy. Izay olona zany manatona eny amin'ireny mpivarotra ireny na olona hafa dia tokony manana ordre de mission foana izay soniavin'ny direction mindraikitra izany atao amin'ny commune ary ny olona manatona ireny raha milaza fampiasan'ny commune izy dia tsy maintsy manabaditra misy ny numéro izay zohony olona izay atonony mihitsy any ny mandray atsoratra ny anarany amin'ireny baditra ireny fa ny fandoavam-bola atao any amin'ny reny toerana ireny dia tsy ara-dalàna mihitsy fa tsy maintsy aty amin'ny guichet unique aty amin'ny bureau commune ihany no atao ny fandoavam-bola. Izay olona mandoa vola any amin'ireny zany dia vola very fotsiny azy fa tsisy dikany ka tokony hanana fahasahiana ny olona rehetrarehetra mpony eto Antananarivo izay aton'ireny olona ireny taky aminy ireo badge sy ny anarany sy ny ordre de mission raha ohatra ka misy olona manatona azy ireo. Zany dia ambaranay satria maheno feo be be zay tatoato fa misy ny olona izay milaza ho mpiasan'ny commune urbaine dia mampitahotra sy mandrahona ny olona eny amin'ireny toerana rehetrarehetra eny ka tsy azo ekentsika zany fa tokony ty amin'ny commune ihany ny fandoavam-bola akoatran'ny ticket eny amin'ny tsena. Zay ny voalohany. Faharoa dia mikasika ny asa sosialy eto amin'ny commune urbaine. Ny commune urbaine Antananarivo dia mampafantatra antsika fa ny direction misahana ny asa sosialy dia manana ivon-toerana valo bureau d'accueil social efatra dia eo amin'ny BMH zany ao Isotry dia eny amin'ny centre de santé eny Namotana, ny CSP2 eny Volosarika ary ny Ondravoangy. Misy centre anankitelo koa centre d'accès au service eo amin'ny BMH Isotry ny Tetezana Afovoany ary ny Soavimasoandro. Dia misy centre d'accueil d'urgence ao amin'ny BMH Isotry izay fandraisana ireo olona marefo na ihany koa manana olana amin'ny fiarahamonina resaka herisetra sy tsy firaharahiana zany. Ny antony ametrahana azy ireo dia mba fanampiana ireo mponina ka mba fanatsarana dia nametraka toeram-pianona cellule d'écoute eny anivon'ny boriboritany eny ny commune eny amin'ny bureau boriboritany tsirairay zany dia misy an'io centre d'écoute io andraisana ireo olona manana olana indrindra fa ny vehivavy hiaran'ny herisetra. Nomena fifahana manokana ireo olona tompona andraikitra amin'ireny toerana ireny ka azondreo ny olona rehetra tonona ary efa mandeha ireo centre ireo amin'izao fotoana izao.